Tamin'ny latsaka solombavam-bahoaka tany Mananjary tamin'ny 2018 dia tonga tany Mananjary mihitsy Andriamatoa Mamira Vatomanga sy Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara ary ny ministre de l'intérieur tamin'izany fotoana zany dia Andriamatoa Tina Arvelo izay ministre de l'intérieur nanome baiko hoe ataovy tous les moyens tsy halany ny Antelme. Tao amina hôtel anankiray no nanaovan'zareo ny fivoriana dia mazava ho azy moa fa les murs ont des oreilles aux izy ny vazaha. Henoko le izy natao ny fomba rehetra moa zany iny tokoa ny résultat tsy mampaninona fomba ny tany afrikanina ny hoe misy ny fangalarana rehefa mandeha amin'ny élection fa rehefa vita ny élection législative dia andeha amin'izay ny élection présidentielle dia niantso ahy Andriamatoa Kinuka Roberto hoe andao ianao mba hiaraka aminay hanoana ny Rajoelina. Tamin'io zany nianao deuxième tour Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana. Za zany tamin'io fa nisafidy hoe aleoko manoana Andriamatoa Marc Ravalomanana de zay zany tafy. Ahoana koa nefa ny agagako rehefa vita ny fifidianana fa sendra manao vakansy tany Morontsiraka no mahazo appel na chancellerie anankiray hoe Antelme, il faut que tu quittes Madagascar. Ahoana ho any antony? Inona ny antony? Non, misy plan amonoana anao sy John Nelita any. Zay zany tenen'Andriamatoa nio chancelier. Quelques heures après, niantso ahy ihany koa ny zokilahy Serge Zafimaova. Zaho zay vao miteny ny anarany fa tsy niteneny koa tsy mbola nampafantatra an'izany aho. Oui, Antelme, est-ce que tu sais que tu es dans la visière de ces gens-là avec John Nelita? Donc, mitovy zany version les chanceliers sy le Serge Zafimaova. Serge Zafimaova zay akaiky ny directeur de campagne ako tam'izany fotoana zany paix à son âme lalao zay. Niantso ahy koa le directeur de campagne ako tamin'ny députation io hoe niantso ana izoko be Serge Zafimaova hoe mila mandeha anao fa ho vonoiny zalahy. Eo no eo dia niantso any John Nelita hoe John, zao le tia isika ao anatin'ny visière zalahy no fa vonoiny zalahy. De niteny John hoe za le tsy mino an'izany tsony za efa be da be ny olona miteny an'izany amiko za tsy mino an'izany fa za zao fa miaraka amin'ny zalahy, za efa tsy manao politika tsony fa anao entreprise manao construction na logement ny ataoko dia hivarotra trano aho. Ozy John Nelita. Teo ampijerena Barea zahay mianakavy kely de samy faly moa zany nandresy Barea tam'izay no gaga maty tampoky zao i John Nelita. John Nelita zay sportif de tena grand sportif. Hein? De hoe tratry ny émotion dia tratry ny ridicule. Za zany à 99,99% dia tsy mino fa maty ny ridicule i John Nelita. Fa nisy nampamono. Suite n'le information izay izahay sy John Nelita ihany mafantatra nanana ny dossier momba ny fanondranana Bois de Rose natao ny maha inculpé ny Rajoelina sy Mamira Vatomanga. Zay zany le izy. Zay ny antony saika namonoana anay sy John Nelita fa John Nelita moa zany tsy ninony teniko. Fa rehefa maty John Nelita dia niverina ny antso anah ndray le namana tao amin'ny ambasady anankiray. Tsy azoko tononona eo ambasady io satria zay no ataoviko nareo misy zavatra secret d'état tsy azo tenenina. Oui, tu sais Antelme, là c'est la preuve. Tu dois décider. Ny famille koa moa zany niteny daholo hoe
mialanao fa vonoany zareo anao zany dikany. Tsy resaka mihitsy fatahorana ny resaka tribunal mise en accusation nataony zareo zany na tonga anany tsy maintsy niala fa izay projet d'assassinat izay nataony zareo zay. Ny tranoko lavitra be n'Antananarivo dia ataony zareo fotsiny hoe misy attaque armée à main armée tany amiko dia voatifitra tam'izay de maty.